somary lalindalina zavatra resantsika androany ary zavatra mianitraika ny fiainanao andavanandro. Fantaniko aminao ary fa maninona ianao no fotsiny, fa maninona ny afandray ny zarazara, fa maninona ny olona ny andafy no fotsoditra, fa maninona ianao no potapota na fohifohy, fa maninona ray sasany tonga dia Goliath be. Kanefa ny varoanina misy olona fohifohy fa mihinana be no Goliath. Tsy marina ve zany? Fa maninona ny fiainan'ny olona sasany rahitra lalindalina ako hoe maninona misy karazana olona mahay be dada sy mamany dia mahay be le zazy. Tsika rehetra mahitrehitra hoe sakafo zany pastera, sasanay mahitrehitra hoe fitaizany zany pastera. Izaka zavatra aminao anankiray zay zavatra lalina dia lalina. Amen. Vao manomboka ny Matthieu toko voalohany ho an'izay namaky baiboly dia ina ny hitanao ao. Matthieu toko voalohany firazanan'ny Jesosy Kristy. Dia tenenina dao le Abrahama teraka ny Isaka, dia Isaka teraka ny Jakoba, Jakoba dia tonga hatramin'ny farany, tonga hatramin'ilay Jakoba rehefa manekilay Jakoba niteraka ny Josefa, dia Josefa indray vadiny Maria reny Jesosy Kristy. Zay ny ao izy. Oabolana 3:24. Oabolana 3:24 zao laka tenaandriamanitra. Ny tsara fanahy mahenina ny lova ny zafiny, fa ny ren'ny mpanota kosa voatahiry ho an'ny marina. Avery fanindroany. Ny tsara fanahy mahenina lova ho an'ny zafiny, na hoe tsy hoe mpanakarena. Raha mamaky ianao tsy milaza izy hoe mpanakarena na hoe navidy hatrany, fa ny zavatra lazay dia hoe ny tsara fanahy. Ny tsara fanahy mahenina lova ho an'ny zafiny, zany hoe misy zavatra tsara ao amin'ilay fanahy ao. Ny tsara fanahy mampita lova ao amin'ny tontolo ara-panahy ho hatramin'ny zafiny. Amen. Misy karazana olona karasikana-bavy, ny fiainany tsy miresaka ozona eto, fa miresaka nandova lova ratsy, lova faharatsiana. Avery fandroany ny alavanao dia voarainao tamin'ny dadabenao sy bebenao sy dadanao sy mamanao. Ny tsara fanahy mahenina lova ho an'ny zanany. Resaka lova ny resantsika. Io fiainanao io karasikana bavaka tsora. Io fiainanao io dia lovanao avy amin'ny olona tany ambony any. Ny tarehinao, ny feonao, fa ny aminao ray manontolo, ny lokon'ny masonao dia ny zavatra ny lovaina daholo io. Ny tiako lazaina dia izao, ny fiainanao io tsy ianao no nanomboka azy, fa taloha lavitra be alohanao dia efa nanomboka ny fiainanao. Aza mieritreritra mihitsy hoe fiainanao manomboka aminao. Nao karasikana bavy, tsy manomboka aminao io. Raha nanomboka taminao io dia afaka mifidy ny lokon'ny masonao ianao. Sasany amintsika tonga dia pour moi des yeux bleus. Afaka mifidy ny volonao ianao, pour moi les cheveux blancs. Tsy blanc fa blond. Afaka mifidy ny alavanao ianao. Za ataovy 1m80 tena américain. Za ataovy bokobokana, ataovy tsy mila mikotrana koka dia koa dia misy pectoraux. Ka zany hoe raha nanana safidy ianao momba ny fiainanao dia nanao safidy be dia be ianao hoe za ataovy mahay be. Ohatra hoe ianao zany commande an'Andriamanitra no nanaovana anao hoe za ataovy mahay be, za ataovy lavalava,
za mioroko ataova mitovy amin'iny Cléopatra. Ny masoko ataovy tena ataovy hoe barimasotra ny David. Mivoaka avy any ianao tonga dia jerena hoe poupée gonflable. Raha zay safidinao, ny tiako lazaina dia izao. Ny aminao io, tsy ianao safidy azy. Ny dikan'io, ny anohan'ny fisinao eto ambony tany, dia efa nisy zavatra nanomboka momba anao. Mazava aminao ve hatreo? Niniko nitarina mihitsy reny mba halalanao tsara hoe tsy manomboka aminao zany le momba anao. Le zavatra iainanao io efa résultat ny avy any aloha tany io. Zavatra avy any aloha any no tonga ao aminao, dia avy eo indray ianao mbola hanohy zavatra ny mitaranaka ao. Mazava aminao ve hatreo? Ny antsoina hoe lova karasanabavy. Ny lova dia zavatra zay raisinao avy amina olona zay efa maty. Tsy tsara zany mandova velona zany, ary aza maniry ny andova velona. Ny antsoina hoe lova dia zao, misy olona anankiray ny lohanao, dia avy eo le zavatra avy any amin'le olona napitany any aminao. Zay ny antsoina hoe lova. Ary tsika rehetrarehetra eo dia mandova avokoa. Ny antsoina hoe lova, raha mamaky tsika ny mpanjaka voalohany toko 1:20 hatramin'ny fahatelo zao tantara ao. Vakiko le izy mpanjaka voalohany toko 1:20 ny namonona ny Nabota sy ny nahazo ny ahaba ny tanymbolomony ary ny loza voalaza anjo any ahaba. Ary rehefa afaka zany ny Nabota Jezreelita nanana tanymbolomboka atao Jezreely, takaiky ny lampany ahaba mpanjaka Samaria. Ary ahaba ny teny tamin'ny Nabota hoe omeo any tanymbolomboka ao mba hataoko fambolena anana, fa akaiky ny lampako izy, ary ho takalozako tanymbolomboka tsara noho izy na vola tokombidiny raha izany ny sitraky ny fonao. Fa hoy Nabota tamin'ny ahaba, sanatria amiko eo anatrehan Jehovah zany fa tsy omeko anao any ny tanindrazana. Zany hoe nazahoany Nabota n'io tany io zany dia lova tamin'ny razana. Nandova zany Nabota satria ny razam-beny, ny ray aman-dreny no napitana azy taminy. Ao hoe zay tompoko? Ao hoe tompoko zay? Dia ahoana ny fitsarana lova? Ny fitsarana lova dia rehefa maty ny olona anankiray dia afaka mitsahatra koa le lova. Rehefa maty Nabota dia mitsahatra le lova. Azonao tsara ve? Azonao ve hatreo karasanabavy? Dia momba ny lova ara-panahy karasanabavy dia mitovy mihitsy ny lova ara-panahy sy ny lova ara-nofo. Amin'ny ara-nofo ianao dia afaka mandova harena. Amin'ny ara-nofo ianao dia afaka mandova trano, kiraro, akanjo, fiara, société. Ary za manona hoe hamela lova tsara ho an'ny taranaka ao ane ianao. Manomboka aminao misy lova tsara amin'izay ho an'ny taranaka faramandimy rehetra. Tsisy zanakao dia pararaty zany na ny ray azy, fa mananjavatra ny zanakao. Ny alohan'ny kipiny masonao dia efa mba voazara hoe ny société mpanamboatra labozia ho an'ny anina, ny société mpanamboatra savony ho an'ny anina, ny hôtely eny Nosbe ho an'ny anina. Ho enao ane zay. Amenna. Ny trano rianana mba ho an'ny anina. Tsy ratsy ane zany karasanabavy e. Ny mampaletsy hoe ratsy fa mampaleny dia miarety ny olona anankiray dia trosana velano an'ny taranana. Tsy ho enao ane zany. Tsy ho enao ane zany mandrakizay manakizay. Fa ianao miala ianao dia mametraka zavatra tsara ho an'ny taranakao. Sady mametraka lova ara-nofo ianao no mametraka lova ara-panahy. Amen. Fa ao anatin'ny lova ara-panahy karasanabavy dia tsarovy zao zavatra zao. Tahaka ny andovana tsodrano no andovana zavatra ratsy ihany koa. Gaga amintsika hoe ahoana? Ny fifanarahana ara-panahy rehetra. Ohatsy Jehovah-Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe aminao sy amin'ny taranakao izy.
no ananganako a an'izao fanekeny izao. Zany hoe misy karazana fanekeny Abrahama nanao anazy dia hatramin'ny ray manontolo miaka mandova le fanekena daholo. Dia tahaka izany koa fanekena fanaratsy. Ny olona sasany mieritreritra hoe izy ihany manao an'ilay zavatra, fa izy tsy manala hoe iny izy manao an'ilay zavatra iny anie a, ny fianakaviany rehetra dia mandova an'iny avokoa. Tsy mbola miresaka ozona eto, satria tamin'ny Abrahama tsisy ozona. Mariavy ianao, fa le fifanarahana ara-panahy, le fifanarahana ara-panahy tao, iny a no miampita makany amin'ny taranaka. Ny olona anankiray zany raha ohatra ka makany amina doany ianao, dia tadidio fa ianao makany amin'ny doany io, ianao mijoro eo a, fa ny zanakao, zavikelinao, zafiafinao miaka mijoro aorinanao daholo. Tiako lazay zao zavatra zao. Tsaroa fa ianao dia tsy ianao rery. Ao anatinao ny zanakao. Tsy hita maso izy, fa ao anatinao ao ny zanakao. Dia ao anatinao koa ny zavikelinao. Dia ao anatinao koa ny zafiafinao. Zay mahatonga n'Andriamanitra rehefa miteny ozy izy hoe zany Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakob. Nefa Abrahama no nanomboany azy. Mijoro ianao zany, tsy mijoro amin'mainao rery ianao hoe za rery dia io ndray tena tsisy didio ka rasikana bavy, fa ianao dia tsy ianao rery, fa rehefa mijoro ianao ao anatinao ny zanakao. Zay ataonao zany dia mifamatotra amin'iny koa ny zanakao. Zay ataonao koa dia mifamatotra amin'iny koa ny zavikelinao. Tsy mampatahotra anao a, fa milazanao marina. Matetika ianao kaikany hoe tsy mampatahotra izy hoe fa milazanao marina. Dia tahaka zany ka rasikana bavy, tahaka ilay fandovana ara-nofo. Dia be dia be koa ny olona mandova zavatra ao amin'ny tontolo ara-panahy ao. Fifanekena ara-panahy, mandova ozona, mandova fahantrana, mandova fahamombana. Ho hitantsika eo moa izy rehefa avy ao, mandova fianakaviana rava, fanambadiana rava, mandova hoe taraiky vao manambady, mandova misy natsony hoe démon familial, hoe démon ao anatina famille anankiray, mandova aretina tany amin'ny dadabe mbola hita ao amin'ny dada dia makao amin'ny zanaka. Arakao viatra eo, arakao tsara viatra eo anasikana bavy. Ahoana no mahatonga ilay izy? Aviaiza ny avy. Mba tsika mamaky ianao amin'ny Timoty 1:5-7. Zao lazay. Ny fahotan'ny olona sasany miarihary ka mialoha ho amin'ny fitsarana, fa ny an'ny sasany kosa manaraka atoriana. Inona dikan'ilay manaraka atoriana? Amin'ny version sasany izy dia zao hoe their children will inherit their sins. Zany hoe ny zana sy ny taranany dia handova ny fahotana. Lasa ho fanao amin'ny zana sy ny taranany le fanao. Aka ohatra ianao hoe olona anankiray, lehilahy anankiray mpidaroka vady, tsy mahita ninona le zaza midaroany vadany, fa gaga ianao rehefa manambady koa le zaza dia inona nataony amin'ny vadany? Daroany koa ny vadany. Tsy hitan'le izy a. Ary mino fa le rainy koa tsy niteny tamin'le zanany hoe tena tonga dia daroany efa manadaro. Ianao hoe tsy resy lahatra amin'izany? Tsy hitan'le zaza le izy, niafina tamin'le zaza le izy, fa izao anefa rehefa lehibe le zaza dia ao anatiny ao misy manosika anazy hanao an'le izy. Arakao ve? Zany hoe voasoratra, misy zavatra ao anatiny ao, voasoratra, voaraina avy amin'ny ray aman-dreny le izy. Ny 5:20 amin'ny Timoty 1:5. Ary miarihary toy izany koa ny asa tsara, ary izay tsy toy izany dia tsy ho azo afenina. Zany hoe amin'ny teny Kristy hoe their descendants will enjoy the
labor zany hoe ny tarana no any olona zay miasa tsara na manao zavatra tsara dia ny taranany koa dia andova automatiquement ny zavatra zay nataon'le ray aman-dreny rahalasika nabavy aka ohatra tsotra aminao a Timoty faharoa voalohany andininy fahadimy Timoty faharoa voalohany andininy fahadimy somary landalina hoy a fa mizaraina le izy a mba hahafahan'ny olona tsararay avy manana fototra tsara hoy bokyno abolana hoe raha ratso izy ny fanorenana dia maninona ny tampony rehetrarehetrany oratsy avokoa fa ny any tampony rehetrarehetrany sika zany dia aka fanorenana tsara manomboka androany ho tsara fanorenana amin'ny fiainanao ary manomboka hatsangan-javatra amin'izay ianao amin'ny fiainanao hatsangan-javatra tsara amin'izay ianao ary hodiovin'Andriamanitra tsy hodiovin'ny pasteur Intso fa hodiovin'Andriamanitra ny ara-panahinao rehetra amen satria misy zavatra zany tonga eo aminao ketsy avy aminao le izy tsy safidinao le izy tiako avekana foana itebokely hoe io fiainanao io tsy safidinao io fa zavatra aveny ambony any io tonga eo aminao tsy ny safidiny lokony tavanao ianao tsy ny safidiny volonao ianao hoe ny voloko ty oloolo sa ho tsotra be tsy mila brochine ohatry ny sinoa fa nga izy ny safidiny io tsy izy ny safidiny io fa zavatra ny lovainy io tena kely akaiky hoe ny lovainao fotsiny io hoe awa zao lazay Timoty faharoa voalohany andininy fahadimy zao lazay fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy mihatsara velatsy zay ao anatinao aveko fandroany jereo tsara lazay ny Paoly eto manoratra ho an'ny Timoty dia zao lazay fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy mihatsara velatsy zay ao anatinao zany hoe Paoly zany dia mahita finoana spesialy ao anatin'ny Timoty finoana tsy mihatsara velatsy dia taizany nahita Paoly an'io finoana io taloha zao lazay zay nitoetra taloha io finoana nananao io dia nitoetra taloha tao anatin'ny Loiza renibenao sy Eunuka reninao ary matoky aho fa ao anatinao koa izany zany hoe lay finoana tsy mihatsara velatsy ao anatin'ny Timoty amin'ny andro ankehitriny zany efa hitan'ny Paoly tany amin'ny renibeny dia aveo koa io koa mbola niampita tany amin'ny reniny Timoty dia aveo mbola hita ao amin'ny Timoty koa zany hoe lovany manana toetra tsy mihatsara velatsy Timoty manana toetra faithful manana toetra mahatoky Timoty toetra avy aiza toetra avy any amin'ny renibeny tao amin'ny reny dia nifindra taminy zany hoe misy karazana olona zany olona infidèle tsy no izy ma-infidèle anazy fa nilovaina avy amin'ny rainy dia nilovaina avy amin'ny dadabe an-tany azonao ve izy mba tipikohaka kelina amin'izay voarainao tsara le izy ao ve aka ohatra aka baiboly amin'izay ary amin'ity resaka manaraka ty mazava amintsika tsara zany fa tsy isika tsy manomboka amintsika ny fiainatsika fa misy ny andohany io ary ankehitriny-tsika voavonjy dia tiany tompo amin'izay tsika hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha zany hoe misy zavatra taloha mila avadika mipety ary mialohana madianao anazy a mangala mihitsy aloha super glou dia atao super glou vao avakeo amin'izay tsy misokatra tsony amen na fa ka mbola tsy asina super glou mbola isy anokatra fa ho avaditsika indray mandeha ny lasa mombanao rehetra dia ho depara vaovao ianao amin'ny fiainana satria olom-baovao ianao amen na zao na zay ny ten'Andriamanitra ijery ohatra anankiray tsika ijery ohatra tsika ny Abrahama dia ambarana ny ten'Andriamanitra hoe izy dia sakaizan'Andriamanitra inona sakaizan'Andriamanitra Abrahama ary akoatra
mahasakaizan'andriamanitra anazy dia olony teny fikasana, olony tsodrano. Zany hoe nisy tsodrano teo amin'ny fiainany, nisy teny fikasana teo amin'ny fiainany, sakaizan'andriamanitra izy. Raha tsorona zany dia olona be fahasoavana. Teny ka anao ka olona be fahasoavana. Fa inona ny zavatra nitranga taminy? Genesis 1:19-20. Zao lazainy ao magaga ny anarany rainy Abrahama dia Tera ny anarany. Talohan'ny Tera dia niteraka 30 taona, 40 taona daholo. Fa nanomboka teo amin'ny Tera noho ny zavatra nataony, satria i Tera dia naka ohatrany hoe ny ohatran'ilay lamatoany. Zay ngamba nitenenako anazy. Nefa ny Baiboly, tamin'ny andron'ny Baiboly dia tena mila respekter zany lamato zany. Dia inona zavatra nitranga taminy? Zavatra nitranga tamin'ny Tera dia zao. Ary rehefa 70 taona ny andro ny ainan'ny Tera dia niteraka ny Abrahama sy Nahora ary arana izy. Zany hoe i Tera zany taraiky be vao niteraka. Dia rehefa niteraka ny Abrahama dia inona zavatra nitranga tamin'ny Abrahama? I Abrahama nefa olona be ositra, be fahasoavana, olona goavana. Dia inona zavatra nitranga tamin'ny Abrahama? Genesis 1:20. Genesis 1:20. Ary efa 100 taona Abrahama raha niteraka ny Isaka zanany izy. Zany hoe le zavatra nilovan'ny Abrahama tao anatiny zany, le zavatra ao anatiny, lasa voasoratra ao anatiny fiainany. Fa ny zavatra ambarako anao fotsiny dia no ilay zavatra nampita ny Tera tao anatiny dia 100 taona Abrahama vao niteraka. 100 taona izy vao niteraka, kanefa izy dia olona akaikin'Andriamanitra, kanefa izy dia sakaizan'Andriamanitra, kanefa izy dia olom-pahasoavana, olona nanana teny fikasana be dia be tao amin'ny fiainana. Tadidio zao zavatra zao. Tadidio zao. Misy fahamarinana anankiray izay mila fantatra hoe ny onction dia manaja ny lalàna sy ny fihindrany zavatra. Ny rita tao anatin'ny fiainan'ny Tera hoe makany amin'ny Abrahama dia tsy namono an'iny ny fahasoavana tao amin'ny Abrahama. Taraiky izy vao niteraka. Dia raha tohizanao indray dia izao zavatra lazainao mahagaga be. Tsena mizana antsika Genesis 10:20. Zao lazaina Genesis 10:20. Zao lazaina tsika tany amin'ny Tera, dia avy eo tao amin'ny Abrahama, dia avy eo tany amin'ny Isaka. Ary Isaka nagataka tamin'i Jehova hoan'ny vadiny, satria momba izy anonoin'ny Jehova mifangatany dia nanananaka beka vadiny. Zany hoe no Isaka tamin'izany fotoana zany moa tsisy fijerena hoe izy aloha tena momba. Fa inona zavatra mitranga? No le zavatra tao amin'ny Abrahama ny mpita tany aminy koa dia momba ny vadiny Isaka. Hitanao ve izy? Jerentsika indray ne vadiny Jakob indray. Inona indray mitranga tamin'ny Jakob? Genesis 10:30. Genesis 10:30. Ary rehefa hitan'i Jehova fa nankahalainy dia nanampanaraka azy izy fa momba kosa Rahely. Zany hoe tanànany koa dia mifindran'le izy. Kanefa ireo olona ireo le olona le nahafalin'i Abrahama hoe zany Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakob. Azonao ve izy? Zany hoe misy zavatra zany ao anatintsika ao, zavatra miampita avy any ambony any, izay mila fingorana, mila diovina, satria miantraika amin'ny fiainantsika amin'ny andro ankehitriny. Tenao
feno amena aka ohatra fandroantsika Genesis toko faharoapolo andiny faharoa Genesis toko faharoapolo andiny faharoa dia Abrahama nandangy tamin'ny Abimeleka momba ny sakavatana hoe tsy vadiko io dia inona ny zavatra mitranga Genesis toko fahaenina amby roapolo andiny fahafito ny zavatra nagaga io ny Abrahama dia avaditsika Genesis enina amby roapolo andiny fahafito eto indray Isaka indray io ahoana indray nataony Isaka ary lehilahy tompotany nanotaniny amin'ny vadiny dia ho kosa izy anabaviko izy Isaka dia namerina ny lehilahy le tena mitovy amin'ny laingany Abrahama azonao ve le zavatra mitranga izany hoe misy zavatra mikorina any rehefa miteraka indray Isaka miteraka ny Jakob indray lasa olona mpandaika Jakob le izy dia magaga rehefa miteraka indray Jakob dia tadidinao ny zanaka Jakob koa mbola nandaika tamin'ny Jakob hoe matiny biby ty Josefa zanakao zany hoe nilaika zany dia mpaka tary amin'ny Abrahama tary nikorina moramora dia tonga tany kalasika na bavy misy zavatra mba tiako tenena aminao ty tandremo zao zavatra sao fa zay zavatra ataonao dia voasoratra ao anatin'ny rana misy karazana fahotanao ataonao le fahotana dia ho voasoratra amin'ny ranao ary apitany amin'ny taranakao hanao anazy koa zareo dia gaga ianao zay le mahatonga ny gasy miteny hoe manina ozy izy dia mitera ahita ka efa fantany mihitsy hoe le zavatra nataona ihany no ohatra ny avegnany zanakay aminay tsy fanaininy io fahitanao any anaty rany matenikano kaikinao any anaty ranao any mihitsy any anaty ADN any mihitsy misy zavatra voasoratra zavatra tany tena no mifidy atao amin'ny Abrahama zavatra atao amin'ny Abrahama no mifidy tany amin'ny Isaka zavatra tany amin'ny Isaka mifidy any amin'ny Jakob zavatra atao amin'ny Jakob mifidy makany amin'ny taranany makany amin'ny Josefa zay migetragetrany tsika mieritreritra hoe mandeha ho azy tsika mieritreritra rehefa pity dia efa mandeha ho azy io ka lasika nabavy eo tsy mandeha ho azy eo ahoana ny alalana inona ho amin'ny dokotera dia hoe inona ny symptôme fa nandova zavatra ratsy ny olona anankiray mba halalana hoe sao dia nandova zavatra ratsy agiara zao le izy za moa mbola tsy miresaka ozina eto fa miresaka zavatra ambonin'ny ozina satria ny ozina dia endrika lova ratsy ray fa miaraka amin'ny ozina mbola misy nantsona hoe fifanarahana ara-panahy mbola ambonin'ny ozina zany misy bebe tany manao fanarahana ara-panahy dia aveo nitarana rehetra bebe lasa mpamosavy ny zana lasa mpamosavy dia aveo tiany afindra amin'ny zafikely indray lay famosavina iza ny efa nahitan'izany tsy ozona io fa fifanarahana ara-panahy hoe zavatra avy tali no napitany tato ary efa manapita anazy izy dia inona nataony mametra tanana mihitsy izy mifindy zavatra kesaratra io zany dia zavatra mifindy tsy miresaka raha fotsiny aby fa zavatra mifindy inona aka ohatra tsika symptôme na hoe famatara ohatra tsotra ny fahantrana ny antsoina hoe fahantrana dia tsy hoe tsy fananam-bola fa ny antsoina hoe fahantrana dia tsy fananana izay ilaina amin'ny fotoana ilaina azy zay ny antsoina hoe fahantrana satria eo anatin'ny bokyny Apokalypsy misy olona manan-karena manana volamena be fa zao lazay hoe ianao milaza ny tenanao fa nanan-karena na nangona rena be ianao fa inomoy kosa hoe mahantra indrindra ianao satria ny fananan-karena tsy resaka vola azonao hoe ny fahantrana dia tsy fanananao an'izay ilainao amin'ny fotoana ilaivanao azy
zay mahatonga antsika atao fiangonan'ny finoana isaky manao fanatritsika dia zavatra anankiray confession antsika zavatra mbagatsika foana dia hoana le izy Jehova mpiandry ahy tsy anan-java mamory ahy. Mety tsy manam-bola be ianao fa nananao zay ilainao amin'ny fotoana ilaina anazy. Ampiditra mpianatra ianao tafiditra mpiamianatra ny ankizinao rehetra. Mila trano ianao mahazo trano ianao. Te andeha voyage ianao tsy manam-bola ianao dia mandeha voyage. Asa famatokana amin'ny vola ny fiainanao. Ny vola dia outil anankiray fa Andriamanitra manana outil manalavitrisany anasoavana anao. Tonoko manokana ataon'Andriamanitra miona amin'ireny outil rehetrarehetra eny ny ianao fitaovana fanasoavan'Andriamanitra ny olona. Asa mieritreritra mihitsy ianao hoe fa tena mila tany tsy ampy fa vola eto am-peran-tanako tena tsy azo zany vao zay tenenao dia fatoranao ianao tsy azo ary tsy ianao rery fatoranao fa le zanaka mbola ao anatin'ny kibonao dia fatoranao, ny zavikelinao ao anatin'ny kibonao dia fatoranao koa tsy azo tany zany ianao miteny hoe ao zany kanefa manomboka zao fatao tsy ianao rery-tsony io fa ianao ao anatinao ny zanaka ao anatinao ny taranaka ao. Mila fehezinao zany. Amen. Fankalasana mbava afaka mahazo tany ianao na tsy manam-bola. Fiky zay fijorona vavolombelona hitantsika tahaka zany natao am-piangonana. Aza mieritreritra mihitsy ianao tsy maintsy manam-bola. Aza fatorana amin'io ny fiainanao hoe mivola aloha. Tsy zany ka. Te havita zavatra ve ianao raha tsy Jehova no manao an-trano dia miasa foana mpanao azy. Zay natoteneniko anao hoe ny vola outil anankiray fitaovana anankiray fa Andriamanitra manana fitaovana nanavitrisa nasoavana anao hanatsarana amin'ny fiainanao hitondrana fijoroana vavolombelonao amin'ny fiainanao hanangana amin'ny fiainanao miala amin'ny vovoka ary ampiakatra anao fagany ambony. Ataon'Andriamanitra tsy matory ny olona anankiray tsy matory ary raha vao manakipy maso dia mahita ny sarinao dia hoy sisy hoe fa maninona ary dia hitady anao le olona mba hanasoanao. Tsika ne mandeha tanan'Andriamanitra tsika fehezitsika araka takatry ny saintsika Andriamanitra fa ny Andriamanitra tsika raha lasana mafy mahavita zavatra tsy takatry ny saina izy hanasoavany anao. Fazafehezana matika anao laza hoe manomboka voany tsy feheziko amin'ny vola tsony Andriamanitra ahoana tsara avereny mafy mefagana asa fehezana tsony Andriamanitra mahavita manao mihoatra izy. Reto misy sinina maromaro ahitanao sao dia lova ara-panahy io. Fantrana resantsika voalohany ny famonona tena dia lova ara-panahy. Zavatra ara-panahy io raha olona normal zao ka lasana vavy tsisy olona normal mihitsy sao dia venikara ataony hitotona any ambany hoe tena amina normal na zao porofoko aminareo fa normal be tonga dia hisaoty ary tsisy azany mihitsy. Manaraka ny fahafatesana tanora lova ara-panahy io mety ho ozony io mety ho lova ara-panahy. Ny depression, ny divorce, fisakam-panambadiana rehefa mianatra ny momba ny osana dia ho hitanao daholo rehetrarehetra eo aretina. Misy karazana aretina vokatry ny fifanarahana ara-panahy, misy karazana aretina vokatry ny ozana, misy karazana aretina vokatry ny famosaviana. Ny infidélité fitsangatsangana, ny fidorohana alcool azosika tsarara ihany ve azosika ve ny olona taraiky be vao manambady ny olona tsy miteraka mety lova ara-panahy no ambadika io reo zavatra ratsy rehetrarehetra eo tsarovo zao zavatra ao ka lasana vava tena tsotra ny zavatra tsotra be le izy tsy misy mifaly manao zavatra ratsy na nyray azy. Tsisy olona azo tsirony zany dia modela dia maka plaisir be hoe oh je vais mourir. Fa matory ny olona manao areny zavatra reny dia
dia misy zavatra ara-panahy zay ambony ny safidiny mamaritra azy io ataovy eo, ataovy eo. Azonao ve? Ambony ny safidiny no misy mamaritra azy io ataovy eo, sotroy alasaka nabary matoy io ataony tsy teanao an'io izy. Tiako lazaina dia zao misy karazany rehefa ara-panahy zavatra anankiray a dia mihoatra ny soanao, ianao tsy teanao. Ozy izy ny apôstôly Paoly hoe tsy ny tsara tiako atao ny ataoko fa ny ratsy. Fa maninana i Paoly ara-plaza zany kanefa Paoly be osina miona amin'ny vantana tamin'i Jesosy. Ny antony dia zao misy zavatra ao anatiny ao manosika azy ianao zavatra. Azonao amin'izay le izy mila afana amin'izany ary ho afaka amin'izany ianao androany. Avy eo izy eo miaingy avy amina fanompo-tsampy, fifanarahana ara-panahy, misy olona natokana ho an'ny fanahy ratsy, misy koa le olona teny fonako tia manao fatidra le zavatra vely amin'le raha le iny makany aminao ary tandremo zany avy aminao ozona. Misy olona dia tsy menatra amin'ny manozona ny taranany. Za milaza aminao na tsy mety aminao tahaka ny ahoana ary natao ny taranaka ao ny zanaka tsy mba fanozona. Tena menina mafy be aho. Na tena tsy mety ary natao ny zanaka tsy mba fanozona. Amen na? Ahoana ny avoanao ao? Ny voanao ao ka lasaka nabavy dia zao. Voalohany mila mibebaka ianao. Ary tsy ho anao rery ihany fa mila mibebaka ianao an'izay ota sy fahadisoana nataon'ny razabenao. Amen. Tena hifono hoe tena tompo hifonako ny zavatra nataony, hifonako ny fahadisoana. Vitsy zay dia raisiko zakaga foana fa maninona rahan'i Jesosy narotsaka. Maninona tsy hoe nivonoana izy kapohana mafy be tao amin'ny ato atao dia vita. Fa maninona narotsaka ny rany ka tsy maintsy narotsaka ny rany mba hafahako mandray ny rany. Ny rany kay tsy manadio aminy afaka mafahotako reny ihany fa manova ny rako ihany koa, manadio ny rako ny rany. Hitanao rehefa misy olona ho faty reny dia omena inona le olona? Mena inona le olona? Mena rany olona. Dia zany nataon'i Jesosy. Efa ho faty le olona dia meny rany. Meny rany mba nao iny mba le rano indray mamenona le olona. Azonao ve le izy? Azonao ve le izy hoy ihany? Fahatelo, mila miditra amina délivrance ianao. Fa maninona délivrance? Satria indraindray misy devoly tafiditra ho batiky reny zavatra reny. Manaraka ohatrany fifanarahana ara-panahy lovanao izy dia amin'iny izy misavily mba hahatonga anao hanaraka zay tiany. Azonao ve? Farany mila mandova zavatra tsara amin'izay ianao. Zay mahatonga anao mila tsofina raha. Mazava aminao ve zavatra nisarika aminao? Fonavianao arivavatsika. Dinio amin'ny fiainanao. Andriamanitra inona amin'ny fiainako no nilovako tany amin'ny tany. Tsy miresaka ozona fa ny ozona dia ray amin'ny zavatra nilovana. Ray fotsiny io. Ny antsika manko voa io zavatra lovana dia ozona pastera, ozona ve resaka ao? Non, alasaka nabavy. Ambonin'ny ozona mbola misy ny fifanekena. Ambonin'ny ozona mbola misy ny zany hoe evil dedication. Fanolorana ho an'ny ratsy. Ray fifanarahana amin'ny ratsy, ray fanolorana ho an'ny ratsy. Fa zaresana hoe tsy maintsy ozona ihany. Non, mbola misy ny zavatra andovana zavatra ratsy ankoatran'ny ozona. Mazava aminao ve? Fona velo hivavatsika. Misy amintsika eto maharaza lova le izy. Misy amintsika eto nay mahanda tsy mety milova mihitsy amin'ny fiainana lova le izy. Misy karazan'olona neka lasaka nabavy tsy tafapetraka ao an-trano. Vao maharaina ny andro dia tonga dia tsy maintsy miainga. Tsy hainao hoe andeha hiasa, andeha ho aiza. Antaninao aiza ianao miasa za tsy miasa ka. Fa vao maharaina tsy maintsy miainga fotsiny. Dia hariva miditra ohatry hoe olona avy miasa tsy hay miasa ino. Miasa lo tsy hivavaka. Aoa, foana venao hivavaka. Ndao tsika kehitriny hiteny amin'ny tompo hoe tompo misotranao any. Zahay no fampianarana aminao. Akipeo masonao.
alohan'ny ivavahanao dia eritrereto aloha hiafatra teo fa mbola mivavaka izy aloha tsarovy le izy kay ny fiainanao tsy ianao no nanomboka azy fa ny olona teo alohanao no nanomboka azy mandovy ianao dia mandray zavatra be lehibe ianao avy any ankehitriny ianao hanomboka fiainana vaovao zao ianao ny tena fiainana vaovao dia fiainana izay mijiovony Jesosy Kristy ndraiky any nisorona tamin'ny fifanarana ara-panahy ratsy rehetra izay lova ratsy rehetra fa zao kosa hanomboka vaovao ao amin'ny Kristy Jesosy teneny hoe tompo hanomboka fiainana vaovao hanomboka fiainana vaovao miaraka be dia be ny lasako be dia be ny zavatra iainako ankehitriny ke tsy zany ny fiazy fa zavatra efa tany aloha fa ankehitriny miaina azy raha sitraka ao teneny Jesosy io te hanomboka fiainana vaovao ahiko fiainana zanaka fiainana madio fiainana tsy miazona ny lova ratsy rehetra fa fiainana vaovao le fiainana avy aminao tiako androany Jesosy diovya ongoty eo ny fiainako oe zavatra rehetrarehetra tsy avy aminao diovy dia ongoty zay tsy hanao rehetra Jesosy eo raisiko ny rahanao ny fanadiovana amin'ny fahotako rehetra amin'ny fahadisoko rehetra ary androany koa Jesosy eo dia mifona angatahako famelan-keloko ho an'ireo zavatra natao ny raibeko sy ny renibeko tompo tsy mandova zavatra ratsy aho foanako ny lova ratsy rehetrarehetra ao fiainako tsy mandray an'ireny aho na ao amin'ny nofo na ao amin'ny rako na ao amin'ny saiko na ao amin'ny fanahiko tsy mandray zavatra ratsy aho tsy mandray lova ratsy avy amin'ny ray aman-dreny aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy efa Nazareta saotra Jesosy